Fanatanjahantena tonga eto Madagasikara kosa amin'izao fotoana izao, ilay judoka kalaza frantsay ary tompon-daka maneran-tany ao anatin'izany tontolo izany. Mahitra izao fandalovana eto Madagasikara izao dia mitafa amin'ireo mpanao judo malagasy ihany koa ity olo malaza ity. Mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao Teddy Riner, mpikatroka anitaranja judo, manana laza ity judoka frantsay ity satria dia manana anaram-boninahitra impito izy eo amin'ny mahatompon-daka eran-tany azy, inefatra ny tompon-daka ny Eropa ary efa tompon-daka olimpika ihany koa. Malialina dia nitafa tamin'ireo judoka malagasy ao anatin'ny ekipam-pirenena malagasy hiatrika ny lalao ninosy ny tena nitetsy amin'ny hôtely Colbert Antaninarenina. Isan'ny fanontaniana nahaliana ny judoka malagasy ny nametraka azy tamin'ny Teddy Riner ny hoe ahoana ny lalana amin'ny fahazona izany eran-tany izany. Eo ihany koa ny fomba fanaovana ny fanazara-tena. Namaly mazava moa Teddy Riner fa tsy misy afa-tsy ny fanazara-tena ihany ho azy. Ohatra dia ora 5 na 9 isan'andro manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma no fanaovana ny fanazara-tenany mba azahoany izao vokatra tsara ananany izao. Amin'izao fitsidiany voalohany izao dia mbola tsy voafaritra mazava tsara ny vinanasa iarahana amin'ity kalaza amin'ny taranja judo ity. Na izany aza nefa dia niaona tamin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga mitantana ny fanatanjahantena eto amintsika Teddy Riner. Isan'izany ny ministry ny fanatanjahantena sy ny tanora Andriamosarso Jean Nissé nivoatra nandritra ny fihaonan'ny rotota ny vinavina ny ananganana akademia ho fampandrosoana ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny. Nanome toko moa ty kalaza frantsay amin'ny taranja judo ty fa mbola iverina eto Madagasikara ary ho maromaro ny tetikasa izay iarahana aminy.